rehefa hiasa aminao ny fanain'Andriamanitra dia anana hery atrehanao ny adinao isan'andro ianao. Hiara-hitsangana aritsika rehetra 7:77. Samia amderany tompo ataovy amin'ny fonao rehetra izany hira fiterana izany, hira fanomanana ny fotsika mialohan'ny ten'Andriamanitra izany. Samia amderany tompo. Tompo amin'ity maraina ity. Jesosy ane anomenao finoana mba hinonao teny fikasan'Andriamanitra. Alleluia. Ny fampihononana ao amin'ny teny masina. Asandrato ny vavaka ao amin'izao fotoana izao.
fa afaka isika angataka ny fitahian'ny tompo sy ny fitarian'Andriamanitra. Iasa aminao ane ny tompo amin'ity maraina ity. Alleluia, miteranao izay Andriamanitra. Andriamanitra mitahi, Andriamanitra momba, Andriamanitra. Halleluja, halleluja, halleluja. Izay rehetra mety ho asany devoly afatotra amin'ny herin'rano Jesosy. Sotranao indrindra Tompo, ianao no anampy, ianao no mitady, ianao no aleo ny voninahitra. Sotranao indrindra Jesosy. Ranono rapitahena teny fikasany raha ho famelombelomana avy amin'ny mpamonjy fitahiambe zay mivatravatra re no iangaviatsika arotsaky ny Tompo. Ranono rapitahena amelobelonina ry mivatravatra iagavana loasa fitahia zay mivatravatra re no iagaviatsika arotsaky ny Tompo. Halleluja. Manahoana ianao Tompoko? Manahoana ny ankonanao? Halleluja. Arabaina tonga soa eto amin'ny fanatrehan'ny Tompo ianareo Tompoko. Isaoranay ny Tompo izay nandahatra ny fiainanao
andray tompontsoa ao amin'Andriamanitra amin'ity anio ity. Tsy kisendrasendra no mahatonga anao eto fa fandaminan'Andriamanitra, satria Andriamanitra tianao, malala tsara ny zavatra izay tadiavinao izy. Misy ireo hoe mikaro javatsoa fa tsy nahita izay nahafa-po. Fa Andriamanitra tianome fahafampo anao dia notarihany ianao tonga eto. Mety tsy nonao zany kanefa zany ny marina. Dia raha Andriamanitra manana finoana sy fanantenana fa ho tahiany tompo ianao androany. Alleluia. Ianao dia tonga eto amin'ny toerana izay misy ny fanatrehan'Andriamanitra, toerana masina. Ny mamasina azy dia ny fanatrehan'ny tompo. Tany anefitra Mosesy tsy nisy trano lehibe tak'izao, teo ny fanatrehan'ny tompo, dia ho izy taminy esorony kapa amin'ny tongotra ao fa tany masina ijoroanao io. Za tsy miteny hoe esorony kiraronareo, fa milaza aho fa ny famasinana dia noho ny fisian'Andriamanitra manatrika. Ninona tenen'ny olona hoe masina ity, masina ity, masina iry, raha tsy eo Andriamanitra sy ny fanatrehany, lainga zany. Ny famasinana dia ny fisian'Andriamanitra sy ny fanatrehan'Andriamanitra. Jesosy ny teny, naiza naiza angonany rona telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Ao amin'ny baibolitsika izany ry kristianina havako, eo afovoany ny tompo. Dia hoe ahoana no alalako an'izany? Amin'ny finoana nefa koa ho tsapanao mihitsy zany androany. Dia raha Andriamanitra eo amin'ny toerana rehetra izay ampatsiaroviko anao ny anarako no anatonako anao sy hitahiko anao, satria tonga eto ianao, dia hoe aho hoe manana finoana sy fanantenana fa ho tahian'ny tompo ianao. Etsy andanin'izany mivonona andray fifaliana omeny ny fanahy masina. Fifaliana tsy ahy lazaina, tsy vidiana ho vola, omen'Andriamanitra maimaim-poana noho ny fitiavana sy ny famindram-poana. Ao amin'ny Salamo 119:1, favokisam-pifaliana ny eo anatrehanao. Eto anatrehan'ny tompo ianao, anome fifaliana anao Andriamanitra. Na dia nitomany azy ianao no nifaty antoka izay nahazo anao teo amin'ny varotra sy fandrarahana nataonao, ampifaly ianao Andriamanitra. Na nitomany azy ianao satria voaingany ianao no nandao ny olo-tianao, nodomandy, nisaraka taminao sarabelo, no ny disadisa, malahelo mafy ianao, misy ratra-po anatinao, ifaly ianao androany. Dia raha Andriamanitra, ny Baiboly dia milaza fa Jesosy dia nisy fotoana ravoravo tam-panahy, ravoravo tamin'ny fanahy masina, satria mampifaly ny fanahy masina. Fanahy masina tao amin'i Jesosy, ny olona tao aminy, nampifaly azy. Vokatry ny fanahy, fifaliana, fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny finanana ny fisotroana, fifaliana sy fiadanana ao amin'ny fanahy masina. Alleluia.